Ho amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao dia manolotra ny arahaba-feno ho antsika rehetra tompoklasy tompoavy. Tahaka ny mahazatra rehefa miresaka ny dia tanina izao fitondram-panjakana izao dia tsy azo sarahana ny resaka skandala na trangan-javatra tsy ampoizina mahabe ady-hevitra eto amin'ny firenena izany. Mbola vao niaina tamin'ny tontolon'ny volamena isika farany teo, izay voalaza fa tratra teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato milanja 7.0 kilao, dia mipoitra indray ny raharaha mahavoaresaka tompon'andraikitra ambony eny anivon'ny faritra eny dia ny governorana Nalaotra Mangoro izany. Ny taratasy izay nalefa ny lehibe eo anivona fiara-miasa anankiray amina departemanta miara-miasa n'izany faritra izany dia Ila Evelina no nahafantarany rehetra ny trangan-javatra nisy ary nalefa tany amin'ny gouverneur ny daty ny 1 Aogositra 2024. Mazava ho azy misy soni manamarina izany. Voaresaka ao anatin'io antota taratasy io ny mikasika indrindra ny amin'ny fiara-miasa eo amin'ity departemanta voalazantsika teny ambony ity. Ary voaresaka tao anatin'izay fa nisy iraka telovavy izay nalefa n'izany departemanta Ila Evelina zany hiara-iasa amin'ny faritra Nalaotra Mangoro. Saingy tao anatin'izany iraka nampanaovina an'ireto vehivavy telo ireto no nisy fikasana hanao fanararaotana ara-nofo izay nataon'ilay voalaza fa tompon'andraikitry ny faritra ao Nalaotra Mangoro. No resahana tao anatin'izany ny amin'ny hoe tsy fahazakany reto tovovavy reto izany toetra mamoetra izay nataon'ny tompon'andraikitry ny faritra tany an-toerana izany, ka nahatonga azy ireo nanao tatitra tany amin'ny lehibeany ary nahatonga ny lehibeany naka fanapahan-kevitra hampody azy ireo. Vokatr'izany dia tapaka ny fiara-miasa amin'ity sampana anankiray ity. Eo anatrehan'izany toe-javatra izany dia mitondra fahafahambaraka ho an'i Madagasikara izany. Tsy ho an'ilay faritra voaresaka fotsiny ihany fa ho an'i Madagasikara hoy isika, satria fantatsika tsara ny fiara-miasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na amin'ny alalan'ny fikambanana tsotra, na amin'ny alalan'ny ONG, na amin'ny alalan'ny faritra samy faritra, na amin'ny alalan'ny firenena samy firenena, na amin'ny alalan'ny firenena sy ny mpamatsy vola, ka rehefa misy ny fiara-miasa tahaka ireny dia tsy maintsy misy foana ny antony ara-diplomatika. Marisarisa araka izany na dia mety tsisy fiantraikany lehibe eo amin'ny lafiny diplomasia eo amin'ilay firenena izay misy an'ity Ila Evelina ity ara zany dia azo lazaina fa tsy maintsy ho voaresaka ny toerana misy an'i Madagasikara sy ny fomba amam-panao an'ny mpitondra eto Madagasikara. Raha izay fa faharoa ao anatin'ny ady-hevitra resahantsika izany dia lasa hisy fitandremana eo amin'ireo rehetra izay mety hieritreritra fa hiara-iasa Madagasikara. Madagasikara izay efa nametrahan'ireo mpamatsy vola fanamarinana ny amin'ny sarotra ny mampiasa vola eto Madagasikara na manome famatsim-bola Madagasikara satria ahina misy hatrany ireo fanodikodonam-bola mpanjakana amin'ny alalan'ireny vola fanampiana ireny. Mazava ho azy moa satria ny vola fanampiana dia mivadika ho volam-panjakana. Fa misy endriny averina, misy endriny tsy averina. Ny ainana izany tamin'ny projet Bagosy teo anivon'ny Jirama. Ny ainana izany tamin'ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena mikasika indrindra ny Ravinala airport. Ary ny ainana ihany koa izany tamin'ny famatsim-bola ho an'ny Covid-19 izay aman-jato ny tapitrisa dolara no nomeny ny mpamatsy vola Madagasikara. Ary tratrany teo anivon'ny Cour des comptes izany vola amin'ny fitantanana tsy mazava izany. Reny rehetra ireny dia efa mampanahany be sy ny maro ihany ny amin'ny fomba fitantanana. Maika moa amina grand dossier samihafa eto Madagasikara izay tsy ho tany-tsaintsika intsony ka tonga amina fiara-miasa eny anivona faritra tahaka izao. Mitondra fahafahambaraka izany satria ny endriky ny maharepoblika ary indrindra ilay soatoavina lehibe amin'ny fanajan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka sy ny fanajan'ny ray aman-dreny tompom-pahefana no sahirina ao anatin'izany. Ary hiteraka fahatapahan'ny fiara-miasa izay ny vahoaka tokony hikokan'izany no voasakana sy tsy mahazo tombontsy ho tampoka noho izay fahatapahan'ny fiara-miasa amina sampana tahaka itony. Ny fanontaniana apetratsika ny amin'ny hoe raha vao marina ny fisiny ty antota taratasy ity ary ara-dalàna nambaran'ilay mpanosiny
tao anatin'ity atotan-taratasy ity dia tokony hitondra fanazavana amin'ny fomba ofisialy ny gouvernoura na hanao démenti ny amin'ny zava-boalazana izay natotan-taratasy izany. Ary raha hijoroan'ireo telo vavivavolombelona zany raharay izany dia tsy tokony handrasana andro ela ny ametra-pialany ny gouvernoura na loatra mangoro fa tamin'ny andro izay nisehoan'ny taratasy ary nahavoaresaka azy teo amin'ny tontolo ny aina aman-jery sy ny tambajotra sosialy. Raha tomoka tsisy ny fametra-pialana dia tokony hiroso amin'ny fanesorana azy ny fitondram-panjakana satria mitarika fahafaham-baraka ho an'ny fitondram-panjakana iray manontolo sy Madagasikara ary mamono ny zoro tokony hositrahany le vahoaka mpiara-miasa mpiara-miombonantoka amina departemanta Ille-et-Vilaine zany rehetrarehetra izany. Rasantsika zany de hoe Rovina no hilaza amin'ny fomba ofisialy na hamaly ity taratasy ity no gouverneur ka mety hanatsatra na mbola hanohizany ny adevitra indray. Version officielle isika no tadiavina ao anatin'izany. Ankoatran'izay dia eo am-piandrasana zany isika ny am'izay mety ho fomba fijery ny fanjakana amin'ny lafin-javatra tahaka izao satria mbola tsy mety vita ny adevitra momba an'ireo gouvernoura samihafa izay tsy de tena mahavita ny asany atsaka ny sandavany ary misy mampiteny ny anara mihitsy eny amin'ny faritra samihafa eny. Ilaina ihany koa ny fotoana tahaka izao hanararaotana ny lafin-javatra hitondra fanadiovana eo amin'izany endriky ny fitondram-panjakana zany raha toa ka mbola mieritreritra ny hanadio ny fitantanana firenena ny fitondram-panjakana. Ny fanontaniana napetraky ny mpikerakira tambajotra sosialy iray dia histarika ny adevitra ho any an-tsainy rehetra ary andinika lalina ity firenena ity. Tao anatin'izany napetraky Mahelanto Manindafiny amin'ny hoe efa nisy ve ny scandale sexuel tamin'ny andron'ny Tsiranana, Matoa-Deratsiraka, Zafy Albera, Ravalomanina, Rajaonary Mampianina. Tamin'ity mandat ny fitondran'ny Rajoelina ity no betsaka izany scandale izany. De tokony aperitreritra ny rehetra izany hoe ho aiza marina ary hoentina ho aiza ity firenena ity. Ary raha betsaka ny fahavetavetana sy ny fahasimbany izany firenena izany, inona no mety ho fiantraikan'izany eo anatrehan'ny ho avy sy ny taranaka faramandimby. No rehetra no samy mamaly izany. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tokola, makatelina tokovavy.